Eo amin'ny pejy Fanabeazana kosa dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo solotenan'ny sendikan'ny mpampianatra sy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Horace Gatien androany entina amahana ny olana eo amin'ity ministera ity sy ireo mpampianatra. Ny andinidiny izay. Nihaona tamin'ny solotenan'ireo sendikan'ny mpampianatra androany ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena andriamatoa Horace Gatien. Isan'ny nivohitra tamin'izany fa tsy maintsy hatao izay handoavana ireo vakasion teo aloha tsy voaefa. Nanomboka tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny 2017. Eo ihany koa ny fandoavana ny tambinkarama na subvention. Momba ny fanondrotana ireo tambinkarama dia nambara amin'ny minisitry fa efa mamory teknisiana mitady vahaolana amin'izany ny ministera amin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola amin'izao fotoana izao. Manoloana ny fianan'ny vola miditra ao amin'ny kitapo-mbola mpanjakana noho ny antony maro samihafa nefa dia tsy mbola afaka manome fahafa-po izao teny izao ny ministera rotonta. Na izany aza dia vonina trano ny tady vahaolana sy hanohy ny fampidiniana amin'ny ministera amin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ireo sendikan'ny minisitra Horace Gatien. Mandra-piandra ny vahaolana iombonana dia niantso ireo ho mpampianatra ny minisitra mba hiverina andray ny asany mba hitsinjovana ireo zaza malagasy hiatrika fanadina-mpanjakana afaka 2 volana. Tsy hisy azo tombotsoa amin'ny taona fotsy tokoa na iza araka ny fanazavan'ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena. Nisy moa nitondro zotra hivoahana amin'ny krizy izay natolotry minisitra ireo sendikan'ny mpampianatra.